zava-dehibe tokoa ny fankalazana ny 20 taona ny fitsingerenana nazahoantsika fahaleovantena satria hitantaratra amin'izany fa mahaleo tena tanteraka Madagasikara ny fampandrosoana araka fotodrafitrasa azy hitantsika songadina manerana ny Madagasikara ary hita fa hitantaratra ao anatin'izany fa ny faritra telo amby roapolo dia fa misitraka an'izany fotodrafitrasa izany izay fotodrafitrasa entin'ny taritin'ny filohan'ny Repoblika Andriana Ianni Rajoelina. Tena afaka mirereny vahoaka malagasy satria manana filoham-pirenena samy joro mampandroso an'ity firenena ity ary hitantaratra any amin'izany fihavan'ity fankalazana ny 20 taona ity izay hitantsika ny teny anakahy-rivotra izay mbola tsy nisy hatramin'ny nazahoantsika fahaleovantena ary tsy mbola nisy nanao hatramin'izay tonga ny fandimby teto ka eto izahay fimamana izay sety dia masamy teny fa dia tsy miala izahay raha tsy tonga any amin'ny eritserina any amin'ny arrivé filohan'ny Repoblika amin'izay fampandrosoana hoeto no an'ny vahoaka malagasy fa dia manohana anazy tanteraka izay setina amin'ny fimamana izay tany. Zay dia mahita fa tsy hoe veriasina ny filohalin-da satria hita izao fa mirantina ary mijoro ny firaisan-kina ny filohalin-da eto amin'ity firenena ity tsy mivaky roa ny filohalin-da raha ny fijerinay anazy izany midika fa iray tsy mivaky ny filohalin-da ary tena hoavy ny firenena tokoa ary mikatsaka ambony tombontsy ny firenena ny filohalin-da. Inona moa izay asany? Ny asany filohalin-da dia amin'ny firaisan-kina eto amin'ny firenena zany.